Fandroany ariva moa dia efa nananteraka filan-kevitry ny ministra voalohany ireo mpikambana eo anivon'ity gouvernemanta ity ka nitampahana tamin'izany ara-mofaisy ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena izay atao ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana aprily izao eny Tsimbazaza. Fa mahakasika atranany izay fametrahana ny gouvernemanta vaovao izay nisy moa ny tafaizany arahany premier ministre Coly Roger tamin'ny mpanao gazety taoriana ny fanambarahana momba ny gouvernemanta izay tao anatin'izay moa nilazany indrindra ny fomba nanendrena ireo ministra ireo ao anatin'ny fepetra samihafa ny fahaizana sy ny traikefa ihany koa izay no hojerentsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nambarany premier ministre lehibe ny gouvernemanta Coly Roger fa anisan'ny nojerena ny traikefa teo amin'ny lafiny teknika sy politika tao anatin'ny fanendrena ministra. Ankoatra io dia nametraham-panontaniana tamin'ny fisina ministra maromaro efa tao anatin'ny teteza mita ary momba ny fitantanany miaraka ny primature sy ny ministeran'ny fahasalamana. Anisan'ny nametraham-mpanao gazety fanontaniana ny nisafidianana n'Andriamatoa Amady ao anatin'ny gouvernemanta rehefa navy ny tantana tao anatin'ny taona maro dia maro ny federasiona ny baolina kitra. Momba ny fampiatoana ny blomaritry ny anteny miram-pirenena dia laza ny premier ministre Coly Roger fa tsy maintsy atao ny ara-dalàna izany. Momba ny gadra politika sy ny fanokafana ny anao manjery nakatona tao anatin'ny teteza mita dia laza ny premier ministre fa jerena tsirairay ny atota taratasy momba azy ireo. Ny premier ministre Coly Roger izay nilaza fa mitaky asa amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vaovao.